avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mpifidy manodidina ny 400 tapitrisa no kendreny hampidirina ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao mandritra ny fanavaozana manontolo ny lisitry mifidy hoy ny avy ao anivony voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Ho ampitomboana ary ho akarina 12 isan-jato ny vola natokana ho an'ny STD sy ny CTD eto amintsika ao anatin'ny LFR raha toka 3 hatramin'ny 5 isan-jato izany teo aloha hoy ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tokony hiopana amin'ny famaliana ny fitakiana teny Ankanja ny teti-bola mpanjakana izay hasipantsiana eny anivony anteny mera-pirenena isiny ny fitoniana maharitra. Manome 2.70 ora ialan'ny talen'ny APMF teo aloha ao Antalaha izay efa nafindra toerana na nahazo affectation ireo mpiasan'ny seranatsambo ny Ankolabe raha nilanja sora-bavety teo anoloany ny seranatsambo tany an-toerana Androany. Nopotian'ny Afrika Corps tafika Rosianina ny tompony vondrona pampiororo tsy nim nandritra ny hetsika nataon'izy ireo tao akaikin'ny renivohitra Mopti tany Mali. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompokilasy tompovavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asainay ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny afarany lafim-baovao makasika ny fifidianana no anokafantsika izay vaovao izay fidy manodidina ny 400 tapitrisa no kendrena ampidirina ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao mandritra ny fanavaozana manontolo ny lisitry mifidy raha ny nambarany avy ao anivony ny Seny Androany nanamafy ny filohany fa mila fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fifidianana ahafahana manatsara ny zotra-pifidianana ka amin'ny fikaonan-doham-pirenena no anatanterahana sy ny andraisana fanapahan-kevitra momba izany. Andeha horantsika ny antsipriam-baovao makasika izay eto ny rina fitiavana. Enjena ho vita ao anatin'ny 12 volana ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana raha toka 14 volana ny fepotona napetraka tany am-piandohana. Mitetina 430 miliara ariary ny teti-bola hoentina manatanteraka ny asa raha ny fanazavany ny filohan'ny Seny. Haritra 20 andro ny fanisana ny mpifidy amin'ny fitetezana ireo isa-tokantrano ka anomboka ny 20 ny volana Jolay ho avy izao ary ireo voamera manokana momba ny fanisana mpifidy eny fotony izay atsangana atoato no iandraikitra ny asa. Ankoatra ny fanisana ny isa-tokantrano na ny eny amin'ireo toerana manokana hisy ihany koa ny fanisana ny mpifidy anabaka. Ho faranana vonjy-maika amin'ny 7 ny volana Janoary 7 ny lisitry mifidy vaovao ka hitatra ho 2 andro ny fanamarinana ny anarana sy ny mombamomba ny fidy raha toka 20 andro izany teo aloha. Ny 10 aprily 7 no ikatona tanteraka ny fanoratana ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana araka ny daty efa voatondro. Tanjona kendrena ny ampiditra mpifidy manodidina ny 400 tapitrisa ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao raha toka maherin'ny 12 tapitrisa ny isan'ny mpifidy tamin'ny lisitry mifidy teo aloha. Mba ialana ny fahadisoana be amin'ny anarana, ialana ny fifandosoana amin'ny adresy ny karazana dia ho ataontsika saisie intelo ny olona iray ao anatin'ilay lisam-pifidianana. Raha izay dia ho asitsika audit na fitsirihana indroa mihitsy izany hoe mialohan'ny famaranana vonjy-maika ny lisam-pifidianana dia ho antsoitsika ny rehetrarehetra. Tsy akanahy mba samy hitondra ny manam-pahaizany avy, hitondra ny logicielny avy, hitondra ny olony avy ka ho aseho ny Seny eto io le lisam-pifidianana toko. Jereo inona izay hitanareo fa tsy mety ao, aiza ny tokony mbola hareny. Izay audit izay dia ho izahantsika ho atao mandritra ny 5 andro izany hoe tena faran'izay afa-po tanteraka tsika rehetra.
Anisan'ny fitakin'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana tsy mbola tanteraka hatramin'izao ny tokony hanovana ny lalam-pifidianana. Nilaza ny filohan'ny CENI fa ilaina fanovana ny lalàna amin'ny feno fifidianana ahafahana manatsara ny sotram-pifidianana. Ho fandiniana izany ho tanterahana amin'ny volana Mey ity ny fikaonan-doha karakarain'ny CENI izay antsoina izy ireo mpisehatra toy ny antoko politika sy ny firaisamoa ny pirenena. Tsara fatatsika rehetra fa ny caution nivoaka tamin'ny fifidianana. Ny caution nivoaka tamin'ny fifidianana teo aloha ka fahapakevitry ny gouvernement samyreny. Atsasaky ny reny caution reny no natolotra avy ety amin'ny CENI. Fa efa miverina avy amin'ny gouvernement x2 daholo. Zany hoe ilazana antsika fa tena mila fanovana tokoa. Ny lalàna tsy mbola nanana zany code électoral zany Madagasikara hatramin'izay na aleovany be. Dia gaga aleovana ariona zany. Dia hatramin'izay dia lalam-pifidianana. Misy efa ho 5 na 7 ny lalam-pifidianana. Vidim-panjakana amin'ny fehiny fifidianana. Misy efa ho 5 vidim-panjakana. Ny vidim-pitondrana tsaratsara ka tsy mirindra ilay lalàna ny fehiny fifidianana eto amintsika. Dia tokony ho avondrona anankiray. Nanambara ity filohan'ny Vomera maleo tena momba ny fifidianana ity fa tsy ny CENI no namoaka ireo vinavina tetiandro amin'ny fifidianana fitsapakevim-bahoaka kasy natao ny volana Jona 2024 sy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana Oktobra 2024 fa efa voasoratra ao anatin'ny tondrotra na ny fandaranasan'ny fanavaozana natolotra ny SADC ny volana Febroary lasa teo ireo vinavinana daty fifidianana ireo ka manatanteraka izany ny CENI. Makasika ny dian'ny filohan'ny CENI tany Russie ny volana Febroary lasa teo. Nitondra fanazavana ny tenany fa tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra noraisina na sonina tao fa mijanona ho soso-kevitra ihany hatreto ny fanirian'ny firenena Rosiana nanampy an'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana fa miandry ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Momba izay CENI izay mipetraka atsain'ny mpanara-baovao hatrany ny ayany amin'ny hoe olona ve no olana eo anivon'ny CENI no nahatonga ireny hosika sy alabato maro tamin'ireo fifidianana ny fandimby teo tamin'ny firenena nandritra ny fitondrana rajoelona ireny. Raha ny zava-misy ankehitriny toa olona no heverina fa olana ka nahatonga ireo fanendrena vaovao ireo mpikambana eo anivon'ny CENI. Amin'izao endriny izao ve araka izany ny CENI no anatanteraka ny fifidianana samihafa eto amin'ny firenena? Azo antoka ve fa adio amin'izany ny fifidianana satria efa niova ny mpikambana eo anivon'ny CENI? Lisy fifidianana no resahana androany. Lisitra izay isan'ireo fototry ny alabato sy osoka teto amin'ny firenena ka nahatonga korontana maro. Isan'ny nahatonga ireo kandida ho filoham-pirenena nidina an-dalambe nandritra ny hetsika fotsy. Isan'ny nahatonga ireo fifidianana ben'ny tanàna amina kominina maro tsy maintsy naverina. Fifidianana fototry ny krizy teto amin'ny firenena tato anatiny 20 taona mahery ka efa nankalaisana tamin'izany ve ny fitondram-panjakana ankehitriny ary mahatoky io CENI amin'ny endriny ankehitriny io. Ho fifidianana amahan'ny olan'ny firenena no tazona fa tsy fifidianana hiteraka krizy ka tokony ho malina sy ho sarotiny ny tsiraray na ny mpitondra io na ireo mpisehatra amin'ny fifidianana fa indrindra ny vahoaka malagasy izay tsy tokony anankitsony ny fanodikodinana ny safidiny. Zay ny raha mahakasika ny tontolon'ny fifidianana iny fa lafim-baovao mahakasika ny fitsinjarana sy ny fanapariam-pahefana hampitomboana ary akarina ho 12 isanjato ny vola natokana ho an'ny STD sy ny CTD eto amintsika ao anatin'ny LFR raha toka 3 hatramin'ny 5 isanjato ihany izany teo aloha hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ho an'ny androany. Miteraka vesatra ihany koa hoy ny fanazavana ny faharetan'ny exécution budgétaire ka ho afanganana izany. Ka eto Andrea Tsilavoery. Olana lehibe mampitarazoka ny tetikasa eto amintsika ny vesatra ireo dingana ara-panjakana tsy maintsy arahina. Ny fahatarany fanatanterana ireo dingana ara-bola sy ara-panjakana ho ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fanemorana ireo tetikasa maro samihafa mety ampitombo ny tany kolokolo ihany koa izay fahasarotany dingana rana izay. Araka izany, ilaina ny fanafainganana ny exécution budgétaire ary alefana ny fomba fiasa ara-panjakana. Ny eto Madagasikara izay tsy misy afa-tsy 30 isanjato monja ny famoaham-bola tokony atao ny banky iraisam-pirenena. Tika zany zao manana vola eo amin'ny 2 milliards de dollars mbola tsy exécuté zany l'izy. Io zany tsy mbola vaovao zany fa fatao zany io taraiky zany tsika manao an'izy. Zay moa zany vao tonga teo dia fantsaka tamin'ny zareo tamin'ny voalohany dia zay mitsy teny zareo hoe tia ambany be izy ny décaissement amin'ny banque mondiale aty aminareo eo amin'ny 30% io décaissement ambany dia ambany zavatra zany hoe
tara zany ny fanatanterantsika nireny tetikasa isan-karazany reny zay novantsika accord tamin'io mpiara-monantoka amintsika ireo tara le izy ina ny antony satria mavesatra zany resaka procédure administrative de iny zany zao ny zavatra tsy maintsy zany va tsy aezaka satria raha ohatra moa ka eo tokoa zany le vola nefa tsika zany tsy mampiasa azy inona moa zany ary natony akatsika n'le vola mena ohatra zao tsika efa ela be nahazo an'le versement le fax le FRD efa viré tao amin'ny banque centrale fa le izy tsy nampiasaintsika mihitsy tamin'ny 2025 sy tamin'ny 2026 zany tsy tao zany le izy zao zany tsika zany zao voapiditra azy anatin'le LFR ina zany ny antony mpisana vola hoe appui budgétaire ohatra le izy ka tsy ampidirina anaty budget zany zao zavatra tsy mety zavatra zany de reny zavatra zany marina zany zavatra reny hoe ataontsika zany zay anafaingana an'le hoe exécution budgétaire io nambareny ihany koa fa nampitomboana ny teti-bolam-panjakana ao anatin'ny LFR raha toa ka fampihenana izany no nahazatra antsika teto hatramin'izay hojerena manokana ho ny minisitra ny fitsinjaram-pahefana ka antony ampitomboana ny vola natokana ho an'ny STD sy ny CDT izay akarina 12 isanjato raha toa ka 3 hatramin'ny 5 isanjato izany teo aloha nampitomboana zany ny vola omena ny fitsinjaram-pahefana iny zany le ataontsika le hoe STD na hoe service territorial déconcentré zany hoe raha tsy mangaiky amin'ny ministère zany any amin'ny faritra sy ny CTD na le hoe collectivité territoriale décentralisée na ny hoe vondrom-bahoaka paritra reny zany nampitomboana zany le izy raha teo aloha izy zany izy tsisy afa-tsy firy izy moa teo aloha 3% sa firy izy eo amin'ny 3% eo taloha 5% io maximum zao izy zany ataontsika 12% 12% zany izy zao zay zany natokana zany any amin'ireny faritra reny mba apisy zany tsy kelikely an'le hoe décentralisation effective satria menimena ny faritra hoe tsisy vola mihitsy zay aty amin'ny centrale foana le izy mba hoe anamaivana zany ny fitantanana avy aty ambony hidina makany ambany zany le izy ankoatra izay ho amafisina ny ady amin'ny kolokolo sy ny orso karaketra eto amintsika tombanana ho mahatratra 4 faingo ena isanjato ny PIB ny fraude fiscale eto Madagasikara amin'izao fotoana nambara ny minisitra ihany koa fa mbola ambany ny hatra alohan'ireo orinasa lehibe sasany eto amintsika izay voalaza fa mandinina ny 12 isanjato ny salanisa ambony indrindra hita amin'izy ireo orinasa lehibe vitso no mandony ankamaroany hetra miditra amin'ny fanjakana ary mbola ahitana tranga maro momba ny osoka sy ny évasion fiscale any amin'ireo trondro vaventy na ny gros poisson araka izany ho amafisina ny fitsiriana sy ny fanaraha-maso ireo mpandohetra lehibe eto amintsika vao mifandray amin'ny fitsinjaram-pahefana izay hatrany takina ny ampiakarana hatrany amin'ny 70 isanjato ny teti-bola isam-paritra ahafahan'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana manana fahaleovantena ara-bola sy ara-pitantanana ho ny avy ao anivony sinady izy ireo izay nanamafy ihany koa ny tokony ampitomboana ny isan'ny fokotany ifanaraka amin'ny fitombon'ny pona eto Madagasikara sy ampifanakaiky ny fanjakana sy ny vahoaka andeha horantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny rina fitiavana nampiverina indray ny adevitra momba ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana ny fitakiana mahaberesaka amin'izao fotoana ny amin'ny tokony hametrahana ny eta fédéral ny fitantanana ny firenena izay manome vahana ny fizarana ny fahefana isam-paritra sy ny tokony hitazomana ny eta unitaire na ny fitondrana tokana tantan'ny fanjakana fohy be amin'izao fitondrana fanavozana izao isan'ny niadi-kevitra ireo fomba fijery samihafa ireo nandritra ny fikonan-dohan'ny administrateur civil nandray fanapa-kevitra izy ireo nandritra ny famaranana ny fankakevitra ny farany volana aprily teo ka tapaka fa tokony hotazomina ho eta unitaire hatrany ny fitondrana ny firenena ankehitriny saingy takina ny ampiakarana hatramin'ny 700 ny teti-bola isam-paritra ahafahany vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana manana fahaleovantena ara-bola sy ara-pitantanana fédéral atsika dikan'izany misy état fédéré zany hoe misy firenena maromaro zany eto Madagasikara itsika nefa dia fon'Andriamanitra ho nosy fon'Andriamanitra ho tokana ka atahorana ny sian'ny fivakivakisana ka mba hitandrovana an'izay resaka firaisam-pirenena zay dia nanapa-kevitra zany ny tokonasa hoe alao ihantsika mijanona amin'le état unitaire fa le décentralisation tena atao mafy be dikan'izay zany dia tena omena tokoa le resaka hoe fahaleovantena ara-pitantanan-draharaha sy
raha mpitantanam-bola ny vondombokaparitra tsy njara-pahefana. Ny folohan'ny fanavaozana moa amin'izao fotoana zao dia efa miezaka ny hoe akarina hatrany amin'ny 420 isan-jato izay fahaleovantena ara-pitantanam-bola ny vondombokaparitra tsy njara-pahefana zay dia tsy onona amin'izay tsika fa ny tanjona dia ny ohatran'izay zany hoe hatrany amin'ny 30-40% ny budget général de l'État no alefa makany amin'ny vondombokaparitra tsy njara-pahefana. Andrasana amin'ny ty volana May ity ny mety ho fanendrena ireo say fokontany raha toa any amin'ny fokoanam-pirenena no andraisana fanapahan-kevitra farany na ho fidiny na ho tendrena ihany koa izy ireo. Tokony hirosona ny famoronana fokontany raha tiana ny anana fanjakana manakaiky vahoaka raha ny fanazavana hatrany. Ny fokontany tompoko dia alao hijanona ho subdivision administrative de base satria izy no anatanteraka ny politika ankapobeny fanjakana. Dia dikan'izay alao ihany fidina eny anivon'ny fokontany, fidiny fokon'olona fa tendreny ny solon-tenam-panjakana zany hoe ny lehibe ny district. Fa raha ohatra ka tapaka mandritra ny concertation nationale moa fa hoe ho atao vondombokaparitra tsy njara-pahefana ny fokontany. Dikan'izay zany dia tokony misy rafitra hafa indray eo ambaniny. Mety ataontsika hoe secteur, mety ataontsika hoe carreau, mety ataontsika hoe parcelle, village, hameau arakarak'izay mety ataontsika azy kanefa ny fantena mipetraka dia hoe ho zakatsika ve izay zavatra zay. Anana ny teti-bola ho amin'izany ve ny fitondram-panjakana satria zao ara ny chef fokontany manodidina ny roa alina latsaka kely efa misy ny ataontsika arréré impayé sandraka izany fa hoe mbola hasiana rafitra hafa eo ambaniny zany hoe mety fokontany iray mety misy carreau na secteur maromaro tsy ho vita zavatra zay. Tsy aivina anomboka ny 20 May avy izao ny fokoanam-pirenena raha nitapaka tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny 20 Aprila sateo. Mbola ady hevitra mahabe resaka ity fitsinjara-pahefana sy ny fizakan'ny teny isaparitra ity ary ny fampiaran-dalàna mifandraika amin'izany ka andrasana ny fanapahan-kevitra ho raisina mandritra ny fokoanam-pirenena. Fa tokony iompana amin'ny famalinana ny fitakiana izay natao teny akanja ny teti-bola-panjakana izay asipantsina eny anivon'ny anteny miram-pirenena isiny ny fitoniana maharitra eto amintsika. Hitohy hatrany ny fitakiana sy ny fitokonana etseroa raha tsy voadinika tsara ny LFR io hoy ny solombavam-bahoaka ka tokony andinika tsara ny fahefana mpanantanteraka sy ireo mpanao lalàna. Andeha rahantsika ny antsiporiam-baovao mahakasika izay ety ny onona saina. Miditra amin'ny volana fahafito zao ny fitantanan'ny filohan'ny fanavaozana Kolonely Mikael Randrenirina. 7 volana taorian'ny hetsika izay hita nanerana ny nosy aizao aizy sika izao. Eo ny fialan'ny andrajoelina teo amin'ny fitondrana fa ireo firongony ve efa nofongorina. Efa nampiarana ny lalàna avokoa ve ireo nanapatra ny fahefana, nanodikodina volam-bahoaka, nanondrana antsokosoko arem-pirenena izay misy amin'ireny olona ireny mivezivezy malalaka eto amin'ity Madagasikara ity mandrakakihitriny. Finiavana fa avononana sy fahasahina no ilaina amin'ny fanatanterahana izany isiny ny tanitandalàna fa ankoatra ilay andrajoelina sy ny firongony maro ireo fitakiana teny akanja no tsy mbola voavaly tanteraka ihany koa hatramin'izao. Iroso amin'ny fanitsiana ny teti-bola-panjakana sika amin'ity fivoriana voalohany eny anivon'ny anteny miram-pirenena ity tokony ho laharam-pahamehany reny hoy ny solombavam-bahoaka. Inona ny tokony ny etaetan'ny vahoaka? Inona ny tena zava-dehibe indrindra ho an'ny vahoaka? Inona ny priorité ho an'ny vahoaka amin'izao andro zao? Tokony fanitsy amin'izay zany ny zavatra arosin'ny gouvernement ato aminay. Hoe inona no ny tena priorité amin'ny vahoaka amin'izao fiainantsika zao? Raha tsy mifanitsy amin'izay ny zavatra arosin'ny gouvernement dia anjaranay solombavam-bahoaka ny manitsy azy hoe ty kosa ny tena ilainay, ilain'ny vahoaka. Eto dia manentana antsika rehetra, manentana andreo mpiasa ao amin'ny gouvernement rehetra mba hijery andeha hitsidika any amin'ireny ifotony ireny tsy mijanona eto an-drenivohitra fotsiny fa mandeha any ambanivohitra any 5-20 isan-jato mponina tompoko dia mijaly satria any ambanivohitra any tsy misy mijery jerevo reny. Eo ny famalina ireo fitakiana teny ankanja fa tokony hojerena ihany koa ireo sehatra nampikaikaikany maro anatin'izao fanitsiana ny teti-bola-panjakana izao. Mifanaraka amin'izay ny fahaizana mampiasa ny vola-panjakana isiny ny fampandrosoana. Anio fahafantaranay ohatra ny avy any aminay avy any amin'ny distrikina tamin'ny fotsy dia ny fandriampahalemana. Isan-kerinandro dia misy dahalo manafika izay. Zavatra voalohany indrindra ny aminay ny fandriampahalemana. Era Madagasikara zany. Eto an-drenivohitra ny resantsika dia misy rano, problemana rano tsika eto, problema maromaro. Tokony fanitsy amin'izay ihany koa ny teti-bola tokony aroso amin'izao andro izao. Mpitsabo tsy ampy
ny ireo ataontsika infirmiera na sage-femme ireo paramédicaux ohatra tsy ampy tokony isy zany ny fandraisana mpanjakana asa-mpanjakana mandreo andreo mpiasan'ny fahasalamanareo amin'ny fampianarana. Androany de mbola maro ireo manao ny ataony any amin'ireo mpiasan'ny fampianarandreo, maro ireo olona tsy maty voalavo kiba any. Jerevy zany tompoko, itsangan'izay fa jerevy zany. Tsy fotoanany andrakandrany zao fa fotoanany asa, fotoanany tsina ireo lalana ny biloka nataony fitondrana teo aloha ka ametrahana firenena amin'ny lalana izy. Maro ireo fitakiana sy fitokonana ary savorovoro samihafa niseho tao anatin'izay fito volana izay. Fotoana izao ijerena ny fototra ireny sy ny fitondrana vahaolana maharitra raha tiana ny ampitoetra ny fitoniana sy ibanjana ny fampandrosoana. Mbola lafim-baovao mahakasika ny fitakiana fantsiana ho an'ny tsy mety eto amin'ny fitantanana ny firenena izay hatrany. Mbola maro ireo teboka notakiana teny Ankanja nandritra ny tolon'ny fanovana tsy mbola voava toy ny olana jiro sy ny rano amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny mbola fahitana ireo fongony fitondrana teo aloha eny anivon'ny ministera samihafa tokony diovina izy ireny ary tokony ahain'ny vahoaka tsy iverenan'ny tranga teo aloha ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivon'ny nouvelle génération politique malagasy. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entin'ny Eloa Gabin. Misy tsy vitany fifampiresahana ary fomba iray lehibe ahafahana miroso amin'ny fanatratrarana ny tanjona ny fifanatoanana hoy ny NGPM na ny nouvelle génération politique malagasy naneo ny hevitra manoloana ny fitakiana sy ny fanambarana sesilana na ny mpitondra na ny vahoaka tokony samy ahatsapa fa ny fahaizana miainy no fanalahidiny ahia tsy havanana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Isan'ny lalana hizorana amin'izany ny fikonan-dom-pirenena ka antony antsony ny NGPM ny malagasy hamaly ny antsony fitondrana andray anjara amin'izany. Isan'ny ady hevitra ny verimberina tatoato ihany koa ny momba ny fanomezana lanja ny vondromboka itsinjaram-pahefana hisiany fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin'ny firenena. Efa nanome alalana ny andinihany antenimieram-pirenena mahakasika izany ny filohan'ny mpanjakana. Iny ny filohan'ny fanavaozana moa efa niteny hoe mandeha ny fivoriana ara-potoana ao amin'ny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao. Efa nalefa any amin'ny zareo iny zavatra iny efa any zany mibolina ka mijery ny vahoaka malagasy dia mitodika aminareo satria maro ny solombavambahoaka zay any amin'ny faritra ao anatin'izany Assemblée nationale zany. Ka noho izany dia any aminareo no masony. Eny marina fa ianareo ao dia mbola tamin'ny fitondrana teo aloha izay mbola tsy rava ankehitriny ka misy mananteny izahay fa tsy hanao ohatry ny taloha intsony ianareo iandro baiko fa dia mba tena hisolombava amin'ny vahoaka amin'izay tena zavatra hita tamin'ny vahoaka amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Na izany maro ny lafin-javatra tsy tokony hiandrasana ny fikonan-dom-pirenena toy ny famahana ny olany jiro sy ny rano, ny fanaovana fanadahadiana ireo prêtre kombakomba tamin'ny fitondrana teo aloha izay fototry ny fitakinana ny teny Ankanja. Mijery kosa ary raha mahita kosa fa mbola feno firongony anatin'ireny ministera reny, tena feno, tsy ndriko mafy mihitsy hoe tena feno. Karaha te ilamina sy te hoe ilamina ny anatin'ireny ministera reny mangataka ihany izahay ao anatin'ny NGPM mba hijery any zany olona mbola anatin'ireny ministera reny reny firongony reny misy antony zany matoa tafahala teo amin'ny toerana noho ny etsy-bahoaka ny fitondrana teo aloha. Dikan'izay mila mahay mijery zao fitondrana amin'izao hoe inona tao anatin'ny fitondrana teo aloha no tena nampikaikaiky amin'ny vahoaka. Anisan'izany aloha zany jerena dia ny jiro izay tena misy herinandro ny toerana sasany tsisy jiro ny rano, sady ny rano tsy mandeha ao anatin'ny 3 andro nefa tena ilain'ny vahoaka, sady anisan'ny mbola mandeha mbola maloto ihany koa satria misy tena rano potaka ao anatin'izany. Nanamafy ny mpitarika ity vovonana ity fa manohana ny fitondram-panjakana fanavaozana saingy mipetraka ho arofanina ny nouvelle génération politique malagasy tsy mpanohana bonitolo ny vovonana arak'izany ka tsy maintsy hiteny rehefa mahita ny tsirariny sy ny fandraisana fanapahan-kevitra mivoana amin'ny fitakiana teny Ankanja sy ho tombontsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy.
lafombaovao makasika ny fitanterana andranomasina eto Madagasikara manome 2 amby 70 ora ialan'ny talen'ny APMF teo aloha ao Antala izay efa nafindra atoerana na nahazo affectation ireo mpiasan'ny seranantsambo na Ankolabe raha nilanja Sorabaveto teo anoloan'ny seranantsambo any antoerana tamin'ity androany ity efa-tsy andraikitry tale teo aloha io intsony io ireto farany ny mitantana ny APMF ao Antala antony hitakin'izy ireo ihany koa ny anatanterahana ny fifamindram-pahefana eo amin'ny talen'ny APMF vaovao sy io tale teo aloha io raha ny antso izay fanairana natao ity farany izay tsy tonga nanatrika ny fotoana tokony anaovana ny fifamindram-pitantanana omaly andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay tsy mety vita zegny le passation de lasa tavela zegny le asanay ato de izay zegny le ny antony mampivory zay eo amin'ny agnatin'ny port akato de ny zavatra mampalahelo zay zegny agnatin'le zavatra amin'ny le fiaramiasa maromaro izy zegny amiagna ora zay eo tonga amin'ny bureau lanina telefone raha tsy vita ny telefone de mbola mandeha mikikika à gauche à droite amiagna rendez-vous 6 heures zay tonga izy amin'ny 7 amin'ny 20 ora de lasa taraiky le fialan'ny sambo or ranomasina tanomboagna mila ijegna zegny le fotoagnan'ny ranomasina misy ny marée haute misy ny marée basse mijaly ny mpiasa ary mijanogno ny sambo tsy mandeha ny asa raha ohatra ka misy zegny ny olagna madinidinika ohatran'izay amin'ny mpiasambo eto zany efa tsy olagna madiniky misy fa olagna maventy ke andrepititram-panjakana zay nandehanagna amin'ny les décisions no agnazavana fa ny KMTA dia tsy mankasitraka zay zavatra mampitarazoko ny velon-tegnanay Antala eto satria efa velon-tegnanay Antala io sambo lafombaovao mahakasika ny tontolon'ny fahasalamana ankoatra ny fianarana izay noratovina zava-dehibe ny fanomezana fiofanana ireo sage-femme communautaire izay miasa sy misehatra eny anivony ny tontolo ambanivohitra hoy ny tetikasa Santé Sud izay miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo sage-femme izay misehatra olana maro eny anivony fiarahamonina misy azy ireo tsirairay avy andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Gaëtan Andria Tsilavo. Misy olona mila dokotera ny ambanivohitra saingy atreto mijanona olana ny fandraisana an-tanana azy ireo noho ny tsy fampiny ny isan'ny mpitsabo mivangongo eto andrenivohitra avokoa ireo mpitsabo ankoatra ireo mitsomponenana any ivelany araka izany ilaina ny tolo-tanana sy ny fampiofanana ny fampitaovana ary ny fanatarana ny fomba fiasa mialohan'ny andresena lahatra sy andefasana azy ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra ankilan'izay milaza ihany koa ireo mpitsabo fa miankina amin'ny filan'ny fiarahamonina no afana mametraka ireny mpitsabo ireny indrindra ireo mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana antony ny fiarahamonina no manakarama azy ireny zay zany tsy hoe zay no te hipetraka fa le communauté mila anay donc zany rehefa mila médecin le communauté voniny zany amin'ny participation ny dikany de efa azavaina anazy meloha zany hoe misy participation anareo ao voalohany aloha ny resaka local zany zahay tsy manana local fa ny communauté miantoka ny local iasany le dokotera na fanatsarana an'iny sy zavatra mety atao donc zany voniny izy de izay koa zany efa tsy maintsy misy ny atao hoe étude de faisabilité ao anatin'io étude io zany de efa tsy maintsy jerevana hoe firy ny population cible an'ity cabinet ity firy le population cible firy 1000 habitants le olona efa misy critère nenay hoe tsy latsaka ny 7000 habitants sinon tsy viable io de efa partir an'izay zany efa misy calcul théorique ahafahana mahafantatra sahady hoe ohatr' zao no mety ho karaman'io dokotera io en première année deuxième année troisième année zay rehefa vita zay étude zay de zay vao afaka miantamia ny installation am'izay zay avy eo zany efa vita étude ameloha zany le izy na izany ny rosona ny tetikasa ary natomboka ny taona 10 ny fiaramiasa tamin'ireo mpitsabo tsy miankina eto Madagasikara sy la France ka nametrahana ny Datan Santé plateforme iray natokana ho an'ny fitantanana ny fahasalaman'ny mponina ahafahana manatsara ny fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo qui marche avec un serveur mandeha amin'ny serveur tablette na telefônina izy ity ary ahafahany marary tsirairay avy na hiteraka io na hanao vaksiny na ho an'ny tazo na inona antony manana taratasy-pahasalamana amin'ny toeram-pitsaboana iray na CSB izany na hôpitaly tsy miankina izany hoe rehefa tonga ilay olona na rehefa miverina 2 volana na 2 taona
na eny tao anaty aoriny dia mipetraka ao mandrakariva ilay taratasy pahasalamany sy izay nataony amin'izay fotoana afaka mitsabo bebe kokoa ny dokotera miaraka amin'ilay momamoma ny olona tsirairay avy tsy dosie ho an'ny fianakaviana fa dosie iray ho an'ny mama iray ho an'ny dada iray ho an'ny zaza raha vao teraka izay manaraka azy mandritry ny androm-piainany hafa noho ny taratasy ny registre sy ireo fomba fahiny izany. Ça, c'est autre chose que le papier, le registre et les choses anciennes. Mamoaka mpitsabo manodidina ny 300 isa-taona ny université eny Ankatso ankoatra ireo université mpanjakana any amin'ny faritra. Tsy hita izy ireo, mbola tsy ampy ny mpitsabo any amin'ny tontolo ambanivohitra. Miasa ho an'ny rehetra, tsy ankanavaka ny mpitsabo ka tsy tokony hifidy toerana hivangongo eto andrenivohitra. Fa tsy eto Antananarivo ihany na amin'ny hôpitaly ihany ny mahampitsabo antsika fa indrindra zany any amin'le toerana ambanivohitra zay tena mila le tsika mpitsabo ka manentana ny ireo confrère reo zany izahay andao hiara ifanentana. Miompana bebe koa amin'ny fanofanana mpitsabo amaly ny filanimponina any amin'ny tontolo ambanivohitra ny fampianarana herisona amin'izao fotoana raha ny fanazavana voaray. Maro ihany koa ireo fampifanana omena ny mpitsabo hahafantatra izay tena filanimponina izay ka handray an-tanana azy ireo miaraka amin'ny fampiasana ireo fitaovana manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia izay tsy voatery ho amina toerana ahitana herinaratra ihany no afaka ho ampiasana azy. Dia ny lafomba voany ihany koa ny antsika amin'ny senti vetivety ato anatin'ny dokam-barotra antsika mipita anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo mbola vaovao maro no arosantsika eo isan'izany ny tontolon'ny aretina manasanao tsy saraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tongava ralina fa misy refzetiny Tiako Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany Jimina avy agny Europe an'le tegna top Mina mety amina. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Mbola terina trano ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao amin'ny ala ity tontolo ny fahasalamana ny 50 isanjaton'ny malagasy tsy mahalala ny fitrangan'ny aretina hepatita na dia efa voan'ilay aretina azy ny tahampitondrana ny aretina eto amintsika izay efa manodidina ny 7.9 isanjato araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny faritra ambanivohitra no tena ahitana ny ta ambony indrindra raha ny fanazavana nisy manoloana izany ny fanafody sy fitaovana fitiliana ny aretina hepatite natolotry ny avy ao anivon'ny CDC Afrika izay haparitaka manerana ny nosy andeha rahantsika ny antsiporim-baovao mahakasika izay.
Mandidina ny 7.9 isanjato ny taham-pitondrana ny aretina hepatite eto Madagasikara ary ny 9 isanjato ny malagasy no tsy mahalala ny fitrangany na efa voan'ilay aretina azy araka ny tatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Miovaova araky ny faritra izany ka ny any ambanivohitra no tena ambony ny taham-pitondrana ny aretina. Misy araka izany ezaka ataon'ny fitondram-panjakana tafiditra ao anatin'izany fanentanana sy fampianarana ahafantarany tsirairay atao hoe hepatite, ny fanamafisana ny fisorohana, ny fitiliana sy ny sisa. Tafiditra ao anatin'ilay atao hoe triple élimination isika amin'izao fotoana izao, izany hoe fiadiana sy fanafoanana ny VIH, syphilis ary ny hepatite raha ny fanazavana. Tsika amin'izao fotoana izao mba ho fanamafisana zay antontanisana eo am-pelantanantsika izay dia manomana ny ministère ny fahasalamam-bahoaka enquête nationale de séroprévalence ahafahana mamantatra hoe firy isanjato ny tany mitondra azy amin'izao fotoana izao satria ny données statistiques dia mivoatra dia tokony azory foana atsika manoloana an'izay rehetrarehetra zay. Hamafisina ny fisorohan'ny famindrana transmission mère enfant reny mitondra voka makany amin'ny zanany. Malona izany, nisy androany fanolorana fanafody sy fitaovana fitiliana ny aretina hepatite avy amin'ny CDC Afrika izay sampandrahara ara-pahasalamana ao amin'ny vondrona afrikanina na orina mba hiadiana amin'ny arety mifindra sy anamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ty Afrika. Tsy ny eto Antananarivo ihany no isitraka izany fa manerana ny nosy araky ny fanazavana. Raha miasa aloha tsika dia tsy afaka miasa rery. Zay le terentsika hoe intégration. Miara-miasa amin'ny entité rehetrarehetra voakasikin'izay. Dia ao anaty raha entité rehetrarehetra zay na entité samy ato anatin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka io na entité ivelan'izay. Satria mila hamafisina ny fiaraha-miasa satria zay fanomezan-tanana zay no ahafahantsika miroso haingakaingana ary miroso tsaratsara kokoa hatrany. Ka eto zany ny fahazoantsika ny reto test sy intrant voaraitsika reto dia isaorana manokana irapo-iratsaina. Ny CDC Afrika dia nanolotra azy ho antsika reto intrant reto na testa ino fanafody dia hiparitaka manerana ny nosy. Aretina azo avy amin'ny tsimoka aretina izay mamelo ny aty ny hepatite fa ny telo amin'ireo no tena fahita eto Madagasikara dia ny hepatite A, B, C araky ny tatitra hatrany. Efa nisy ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka hiadiana amin'ity aretina ity dia ny ampidirana ny vaksiny hepatite ho anisan'ny vaksiny mahazatra tao amin'ny ankizy latsaky ny eritaona. Iresaka lafim-baovao hafa isika feno raika amin'ny 20 taona katroka androany ny andro ny fandresena tany Eropa izay nanamarika ny fiafarany ny ady lehibe faharoa tany Eropa rehefa niaiky ny faharesena ny Alemana nazi. Tsy tany Eropa ihany anefa fa fandresena goavana ihany koa ana firenena maro maneran-tany izay ary isan'izany ihany koa i Madagasikara izay nanampy betsaka ny Eropa izy tamin'izany nahazona ny fandresena hoy ny mpahintantara. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Yves Richard. 7.570 sy 700 serivo 7.920 sy 2 mitsingerin''androany ny faraky amin'ny 20 taona ny Victory Day, andro ny fandresena tany Eropa io izay nanamarika ny faharesen'ny nazisma. Fotoana izay nitsara ny ady tamin'ny fomba ofisialy ihany koa taoriny ny fanekeny tafika Alemana ny fahareseny ka namarana ny ady mahery vaika tany Eropa. Lasaina hoe jour de la victoire le androa le amle sarova amin'ity vanim-potoana androany satria hoe tafiditra tao Berlin ny armée rouge dia avy eo nanaraka aty afara ny coalisé-ny front armé ny États-Unis sy ny frantsay etc taty afara dia lasaina fa jour de la victoire ho an'ny Europe. Zay zavatra androany mila précisena zavatra satria taoriny faharesen'ny Allemagne nazi sy ny Italie Italie moa zany lasa nanaraka ny allié rehefa maty Benito Mussolini fa du côté ny américaine mbola nitohy zay zavatra zay jusqu'à tamin'ny bombardement ny Hiroshima sy Nagasaki taty aorina. Zany hoe raha resana zany jour de la victoire dia jour de la victoire ho an'ny européenne tao Europe aloha fa tsy mbola mbola tsy fataperany ady lehibe faharoa satria ny teo amin'ny américaine sy ny japonais mbola nitohy lavalava jusqu'au mois de juillet sy mois d'août neny zareo. Ho an'ity mpahintantara ity hatrany tsy fandresena ho an'ny Eropa ihany ny Victory Day. Isan'ny dingana nijoran'ny Madagasikara nakany amin'ny fahaleovantena ny fandraisana anjara tao anatin'izay ady lehibe faharoa izay. Nazava ny lateny nataon'ny Général de Gaulle izay filohan'ny Comité français de la libération nationale nandritra ny conférence de Brazzaville ny taona 1770 hoy ity mpahintantara ity ka nahatonga ireo malagasy maro nandray anjara tamin'ny ady.
dia rehefa tamin'izay no niverenan'ny Madagasikara tao anatin'ny allié zany hoe tao anatin'ny France libre de Gaulle zany ary de Gaulle nanao fampanantenana tamin'ny conférence de Brazzaville hoe zay zanatany rehetrarehetra mandray anjara anatin'ny ady lehibe faharoa dia omena fahaleovan-tena dia rehefa zay ny zavatra antranga malagasy anisany motivé tao anatin'izay misy milaza hoe fanerena le izy satria tao an'ilay eritreritra le fanafana fahazoana fahaleovan-tena tao koa nisy volontaire tao dia nisy koa noho ny zavatra maro hoe trosa mila vola sy ny tariny dia nandray anjara tao anatin'izay ady lehibe faharoa zay le malagasy indrindrindrindra ohatra tao amin'ny débarquement de Provence raha tsy diso any dia nisy malagasy nandray anjara raha ny fampatsiahivana hatrany nanomboka tamin'izany no efa niredareda tao am-pony malagasy mahery folo ny firenena ny afo ny fitiavan-tanindrazana taoriany fandraisana anjara mivantana tamin'ny ady ho fanafahana ny firenena izy ireo ihany no lasa mpitaritolona rehefa tafaverina teto an-tanindrazana vatany voavita ny ady lehibe faharoa ka nitarika ny tabataba 770 sy arivo. Fa nahazo ny larana voalohany amin'ny meilleure performance internet mobile 2026 eto Madagasikara ny IAS araka ny mardrefy avy amin'ny NPERF izay fandrefesana maleo teny iraisam-pirenena momba ny kalitao ny tambazotra ny IAS Madagasikara izay miezaka manatsara hatrany ny tolotra omeny ny mpanjifa manerana ny nosy na kalitao izany na ny sarany ihany koa namaliny ny fitarainan'ny mpanjifa izy ireo ny amin'ny fidangany ny vidin'ny internet ka nahena manodidina ny 520 isanjato izany nanomboka ny volana Desambra lasa teo amin'ny afanganam-pandeha tsara kalitao ihany koa na ny débit. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Vous avez dû tous constater une augmentation des prix continue depuis des mois et des mois. Tsapanareo ny fitohizan'ny fitombon'ny saran'ny internet nandritran'ny volana maro. Saingy ny anay nahena hatramin'ny 520 isanjato ny vidin'ny internet mobile. Ny fantohanay ny fahefa amin'ny vidin'ny mpanjifa rehetra ka antony fienan'io saran'io. Tafiditra amin'ireo firenena efatra voalohany eto Afrika manana sarany mora indrindra amin'ny internet i Madagasikara. Il faut savoir qu'on est à peu près dans les 3-4 pays les moins chers en Afrique. Ny pilômina IAS rehetra manerana Madagasikara ny teny zao dia afaka mampisitraka ny tambajotra caché ho an'ny olona rehetra manerana ny Madagasikara. Misy ezaka mitohy ny amin'ny fanatsarana ny tambajotra ataon'ny IAS ahafahana tonga amin'izao tanjona izao. Alohan'ny IAS raha miresaka performance sy kalitao eto Madagasikara. Raha tambajotra mobile dia nahazo isa 71 999 ny IAS dia tsy eo amin'ny tambajotra misy eto an-toerana ihany fa na ihany koa aza misy tambajotra iraisam-pirenena dia mbola IAS manana kalitao tsara indrindra. Andeha rahantsika izao kosa indray ary ireo vaovao izay nitsongaina nisongadina tao anatin'ny pejy ny vaovao ny Cool TV ho an'ny andro any. Andeha rahantsika ireo sary mahakasika izay. Ireto indray ary tahaka ny mahazatra ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Cool TV tamin'ity andro ny zoma 2024 ity mamory vato uzina na teratany Grika mahavita mandrendrika volamena hatramin'ny 570 kg isan'ora. Tonga nitsidika ny toerana fanadiovana métaux précieux toy ny volamena, platine ary palladium manampandrara Grika teny vato ny filohan'ny fanavozana. Ny kolonely Andrianirina Mikaela sy ireo délégation niaraka tamin'ity androany ity. Efa nitsangana hatramin'ny taona 2022 ity toerana fanadiovana volamena ity, saingy mbola tsy niasa fandrana ihany no efa natondra ny fanazavana. Ankoatra izay, manana laboratoire fitsiriana ny kalitaon'ny akora, toerana fandrendrehana volamena na ireny visa arbidy ireny, indrindra ny fitaovana fanadiovana na raffinerie izay mamoaka volamena voadio hatramin'ny 750 isanjato izy ireo. Teknôlôjia avolenta manaraka ny fenitry ny LBMA sy ny OCDE ity uzina iray ity amin'izany fanadiovana volamena izany ary mahatratra 570 kg isan'ora ny volamena voarendrika raha toka 10 kg isan'ora no voadio. Famatsiana solika efa tonga tao Toamasina ny talata teo ny Sambo Torneliza mitondra vokatra 507 tona metrika izay mitsinjara ho lasantsy solika fandritra ry gazoal.
no ny fampidinana solika mavesatra izay miantoka ny filan'ny jirama nentin'ny sampo sy trésor tonga teo alohany vinavinaina ho vita amin'ny 10 Mey 2024 maraina ny fampidinana ny solika rehetra ka mandritra izany fotoana izany efa misy apany amin'ny lasantsina voaka avy aty anaty sambo no taterina amin'ireo fiara lehibe sy fiaran-dalamby izay ho aparitaka eraky ny tompontsolika. Lalam-pirenena fafito fiara mpitatitra mampitohy ny fianaran-tsoa sy Ambohimasoa indray androany no tradoza teo Iboaka. 10 kilometatra atsimon'ny commune Alakamisy Ambohima androany Zoma 9 Mey 2024 tokony tamin'ny 2 ora volakandro teo. Raha ny fitantarany ireo Nanatrimaso teo ampisongonana sarety iray ity fiara ity no nisy fiara siterna nipotra avy any anaty fiolanana ka tsy tana intsony ny familiana fa avy hatrany nivarina tany an-tanimbary ity farany. Vokany nisy ny mpandeha tao anatin'io fiara io no naratra izay nentina namonjy toeram-pitsabonana tsy nisy kosa ny iainana fohy. Fitadiavana mazaka maniraka olona misa 10 mianaka zaza ny enina no nilaza fa nandeha tongotra avy any Ambatondrazaka ho an'ny Toamasina hitady asa efa ho Ranomana Est distrikany Brickaville izy ireo ny atoandro teo. Mangataka rano sy sakafo amin'ny mponina eny an-toeran'izy ireo fa mbola nilaza ny anony dia kosa raha ny loharanom-baovao. Any Morondava misedra olana ny vavaran'ny Betania lalana tsy maintsy ampitan'ireo lakana sy sambo iazo ny seranantsambo ny Morondava. Mivarina ny an-dranomasina ireo fasika entiny renirano Idabara ka lasa sakana anaty ranomasina izany tsy afan'ireo fitovy ampitaterana an-dranomasina mivezivezy rehefa ambany ny avo ny ranomasina. Ankoatra izay atahorana izy fiantraikany ratsy amin'ny roivoary an-dranomasina ho ny ity vavaran'ny Betania ity ny fivariana ny fasika ao anaty ranomasina raha tsy misy ny vahaolana aingana manoloana izany. Nidina ifotony nijery izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany an-toerana. Tsy maintsy apetraka aingana araka izany ny vahaolana mahana ny fivariana ny fasika ao amin'ity vavarana ity hoy ny ministra tompona ndraikitra. Anisan'izany ny famahana ny olana ara tontolo iainana amin'ny Sandrika lalovany Idabara sy ny fanamafisana ny fiarovana ny ala raha ny fanazavana. Tontolon'ny baolina kitra ifandona amin'ny Maroka sy Uganda i Madagasikara. Iatrika lalao ara-piralahiana ifandona amin'ny Maroka sy Uganda indray ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny volana Jona ho avy izao. Tafiditra ao amin'ny fenêtre FIFA 2026. Any Maroka avokoa no tanterana ireo lalao ireo ka mbola tsy fantatra mazava kosa ny daty sy ny fotoana saingy fantatra miandalana eo ihany izany. Taranja Lomano nioarany Oseana rakotona nahary ny zava-bitany atleta malagasy tsara indrindra teo amin'ny tantara. Vitany Oseana rakotona nahary 5 taona tao anatin'ny 2 minitra 5 segondra faingo 50 metatra brasa nandritry ny fiadinany amboarany Afrika taranja Romano andiany fa 17 izay atao any Oran Algeria nanomboka ny 5 hatramin'ny 10 Mey ho avy izao. Medala limo no azo ny ity farany tamin'izany. Nioarany araka izany zava-bitany vola Ratsifandriamanana izay navita 2 minitra 15 segondra faingo 9 teo amin'ny taranjo io amin'ny alavirana mitovy ny taona 7,700 medaly volamena moa no azo ny ity farany tamin'izany fotoana. Any Indonezia mpitsangatsangana misa 3 avy any Singapour ny 2 ary Indonesiana ny iray no maty noho ny fipoahan'ny volkano Dukono eo amin'ny nosy Halmahera atsinanan'ny Indonezia androany Zoma 9 Mey 2024. Miisa 20 ireo mpitsangatsangana teo amin'ny tehezan'ny Dukono tamin'ny fotoana io raha ny fanazavana. Tafidina somatsara kosa ireo mpianika tendrombohitra miisa 12. Voalaza fa mbola taraiky ao amin'ilay toerana nipoahan'ny volkano iny nofo mangatsiakan'ireo olona 3 no ambony an'ireo raha nentina namonjy hopitaly kosa ny ambony ireo naratra. Araka nefa fantatsika rehefa zoma tahaka izao dia mifandarana ankitsimpo no arahantsika ao aoriana ny fampahalalam-baovao. Raha Gerson Antoine solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district Anarivomamo sy ny foloan'ny Zagasy Arsan Jean indray no vahiny ny fandarana ankitsimpo miaraka amin'ny Yves Richard eto amin'ny Cool TV rehefa avy eo ao aoriana izao fampahalalam-baovao izao tahaka ny mahazatra dia iresahana ny vaovao sy ny lohahevitra mafana eto amin'ny firenena ny fandarana izay anasananao anaraka izany rehefa avy eo. Dia ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy ny antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitsafy ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma.
Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.